efa voatondro ny daty fa 5 ny volana april 2022 no fotoana anaovana ny fanadiovana ny haramanja ny doan'ny efaday manakasina ao amin'ny doan'ny Miarinarivo Tsararano ambony. Io no antsoina hoe mikipa. Manentana araka izany amin'ny rehetra imanan-tany mba samy hitondra ny anjara biriky ny tsirairay. Tonga manko ny fotoana izay hanadiovatsika ny haramanja ny efaday manakasina. Hanadio ny haramanja atsika zany hoe ikipa amin'ny 15 avrily ho avy zao no atao ny kipa zay fomba fatao isataona izy io tsy maintsy ataotsika mialohan'ny fanompo rehetra zay ho tanterana eto amin'ny doan'ny Miarinarivo dia io ny fanompo voalohany tsy maintsy tazomintsika ka manentana atsika jiaby zahay mpikarakara ny mpitantana ny doany mba ho tonga ho maro atsika hamonjy ny fotoan-dehibe izay anaovantsika ny fikipagna ny haramanja ny efaday manakasina io. Ka eto moa izahay faly ary manambara atsika jiaby namana ny havana tsy tapaka mba ho tonga atsika jiaby hamonjy ny kipa io hitondra ny anjara birikitsika ao ny angady, ao ny barisa, ao ny ombomagnitra, ao ny vary zay hampiratagnanareo ho entinareo hanatanterantsika io asa io. Ny kipa no asa voalohany atao meloava ny fanompombe. Amin'ny volana May kosa any atao hoe fanompom-pandrama izay ilaina ao amin'ny commune Nambalakida, Afokotany ny Ambatolampy, distrikany Mahajanga faharoa.